Natratra 7 mianadahy ireo navita fiofanana teo anivon'ny Orange School nandritra ny 3 volana no fianarana andratovon'izy ireo. Nozaraina mari-pahaizana izy ireo tamin'ity androandroany ity ary dia afaka hiatrika ny sehatry ny asa avy hatrany amin'ny tontolo izay noratovin'ny fanadihadiana. Feno de feno ahafahan'ireo mpiofana miatrika ny sehatry ny asa ny fiofanana narahan'izy ireo teo anivon'ny Orange School nandritra ny 3 volana. 7 mianadahy avy amin'ny andian'ny 7 sy 13 no nozarana mari-pahaizana ny maraina teo teny amin'ny fobetoeran'ny Orange Ankorondrano. Izy ireo zany talohan'ny voanandrano zany dia nanaraka fiofanana nandritry ny 3 volana. Dia io 3 volana io tena nitohitohy tsy akijanona mihitsy satria feno amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva ny fampianarana teorika. Dia nisy fotoana moa zany manao stage ihany koa zareo, manao stage any amin'ny entreprise miara-miasa amin'ny Orange, fa misy ihany koa sasasasany tonga dia atao amin'ny Orange mihitsy izy manao stage. Zany hoe manao théorie kely izy dia manao stage de découverte, dia miverina ty ampianarana izy manao théorie indray, dia manao stage tena maharitraritra, dia théorie mamarana anazy fa. Ny Orange School zany antsoina amin'ilay hoe mampanao formation professionnalisante. Tsy hoe mianatra zany dia mba azo diplôma fotsiny, fa tena hoe mianatra mba ho afaka miasa professionnel amin'ilay sehatra asa le métier atao hoe téléopérateur any amin'ny call center. Satria moa iara-malala fa io sehatra téléopérateur call center io tena be mpitady mpiasa indrindra amin'izao fotoana izao, nefa vitsy ny olona efa mbola spécialiste amin'io zavatra io. Misy amin'ireo tanora ireo no efa nahazo fampanantenana avy amin'ny orinasa nanaovana fianarana azy fa ho voaray avy hatrany. Misy ihany koa ireo hiasa eo anivon'ny Orange. Hatramin'ny taona 2024 dia efa mahery ny 900 ireo tanora nanaraka fiofanana teo anivon'ny Orange School ary ny 900 amin'izy ireo dia mahita asa avy hatrany.